fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsy toa sy Jesosy Kristy Tompo tafavoreto sika menakavy no ny fanokanana ny mpitandrina Raharoladjoelina Andrianandrianina izy mivady izay manatrika atsika etona ary dia ho tanterahana eto amin'ny anaran'ny Tompo izany fanokanana ho mpitandrina izany izy moa dia eto amin'ity fitandremana ity ihany no miasa ary mbola eto ihany no hiasa rehefa vita ny fanokanana. Andeha hitsangana isika idera sy anandratra ny anaran'ny Tompo. Ny Salamo fa 7:1 andininy voalohany sy fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo no iarahantsika manonona raha tsy diso fa misy ao anatin'le fandarana dia tsy hikaroka baiboly zany tsika fa efa misy io tsisy ao Falmeravatsika iray anaran'i Jesosy afako amin'ny anaran'ny mpiandraikitra foibe amin'ny anaran'ny foibe tsika mamanontolo dia miravatsika rehetra tonga aty amin'izao toerana manokana nasanan'ny tompontsika ho amin'ny fanokanana mpitandrina izao zava-dehibe ny fanokanana mpitandrina ary manana anjara amin'izany ianao antso ny mampitandrina fa antso ihany koa ny hoe enao anio no manokana zany mpitandrina zany. Azo adorona fa amin'ny protestanta na amintsika kristianina dia itsika ny fiangonana itsika ny tenan'ny Kristy itsika rehetra zany no manokana ampanahy zany mpitandrina izany dia miomana ampanahy fa zava-dehibe ny fotoana trenao ny favavolombelona zany voady sy fanekena fanomezana ndraikitra sy osotra izany ianao anio dia miarabanao ampifaliana riavako marary raha tokana no avaty aminay mpiandraikitra foibe
aretiny hitoetra aminareo fiangonana amintsika mianakavy. Miarahaba manokana anareo mivady Andriamatora Milson Andriamatora Raharola Joelina Andrianandrianina ny Menjanahary sy Ramatora Milson Andrianandraina Ravo. Miarahaba anareo mivady izay fiangonana manontolo tratra ity fotoana ity. Na inona tsy ny fiomanana raha tsy ny fahasoavan'ny tompo tsy mahatratra sao anatin'ny fahasalamana ny hery sy ny tanjaka ka hanaovanareo voady eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana fa hanompo azy amin'ny asany mahampitandrina mandra-pahafaty. Dia miarahaba anareo mivady zay, miarahaba ny fitandremana eto Malaimbandy sy ny sorapartany manontolo riavako men'ny tompo ity fotoana sarobidy ity. Ny ten'Andriamanitra no fitenizy mivady riavako anakenina ny toroteny ditonareo amin'ny pejy voalohany any amin'ny fandarana. Asan'ny apôstôly toko voalohany 19. Ry zareo any Antsirabe amin'ny faritra iny rehefa mamaky teny dia miaraka daholo amin'iny faritra vakina karatra iny. Alisy ihany manao an'izany. Izany pastera. Andeha ataontsika fa zay ny tezanany azy mivady hoe onatsika rehetra vakina fa eo ambamasotsika tsinona ilay fandarana. Dia raha tsika mamaky eo amin'ny lalan'i Jesosy rehefana asan'ny apôstôly toko voalohany 19. Fa azo hery anareo amin'ny iratsahany fanahy masina aminareo ary ny vavolombeloko Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran-tany. Lehana manokana mpitandrina isika ankehitriny amin'ny fotoana tahaka izao no ampatsahivana amintsika fiangonana fa tsy hoe lalana mora akory riavako ny diavin'ny mpitandrina vao tonga mpitandrina izy. Raha mantsy vokatry ny ataontsika hoe karazana tokom-pivahana maro isan-karazana izay mipotra amin'ny fiarahamonina dia mety heveriny olona fa vetivety ny tonga mpitandrina. Satria indray misy olona misoratena ho mpitandrina ao anatin'ny enim-bolana, ao anatin'ny 3 volana, ao anatin'ny herintaona, ao anatin'ny 2 taona. Fa ny efitsika hoe mariavako malala dia sanatria tsy hoe natao hitsangarana iza na iza tsy nitezany Jesosy an'izany isika. Fa tsara ny avataratsika fiangonana azy fa lalan-davitra mihitsy diavin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na raha mandray ny antson'Andriamanitra izy vao tonga mpitandrina. Ary sedraina mandritra ny taona maro izy. Tsy hoe miteny fotsiny izy manao hoe za mpitandrina dia kenin'ny fiangonana no mahampitandrina azy tsy a. Mety miteny hoe za mandray ny antso mahampitandrina fa mbola sedrain'ny fiangonana izy. Ary mbola ny fiangonana mamatitra hoe tena antso marina ny ao aminao, tena vao antso marina ianao. Zany hoe fanahy iray ihany miasa ao amin'ilay mpitandrina nandreny antso, ka io fanahy miasa ao amin'ilay mpitandrina nandreny antso io no miasa ao amin'ny fiangonana ihany koa. Ary dia mihaona ireo antso ireo, eo ny fiangonana manapa-kevitra hoe rehefa nijery ny fanoloran-tenanao zahay dia fantatray fa vao antso marina ianao. Asan'ny apôstôly toko 17. Hoy ny teny amin'ny asan'ny apôstôly toko 17. Rehefa niasa tao amin'ny fiangonana tao Antiokia ny fanahy masina dia niteny tamin'ny fiangonana amina hoe atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly. Hanao ny asa izay nantsoko azy. Tsy Barnabasy sy Saoly no niteny manao hoe mba atokany ary olona. Fa ny fanahy masina ny asa tao amin'ny fiangonana dia niteny hoe atokany amin'izay izy. Efa nandray ny antso Paoly tao amin'ny lalan'i Damaskosy. Fa tsy ampy izay riavako malala. Tsy ampy izay. Fa mbola ny asa tamin'ny fiangonana ny fanahy masina. Tahaka ny nesan'ny fiangonana tamin'ny Paoly ka nahatsapan'ny Paoly manao hoe manompoko izao dia mpanompon'i Kristy ahy. Saingy izay fanahy masina ny asa tao amin'ny Paoly izay dia ny asa tao amin'ny fiangonana ka nandraisy lahatra ny fiangonana manao hoe atokany amin'izay izy. Izay ny ditrany hoe fanokana mpitana riavako malala. Ary raha kely indrindra 7 ka hatramin'ny 20 taona mitandrina Jerusalema voatokanana izy. 7 ka hatramin'ny 20 taona. Lavitra izany riavako malala. Vao miditra amin'ny toeram-panomanana izy, raha kely indrindra rafitra tanatohatra 3 vao tafiditra amin'ny toeram-panomanana izy. Mandalo amin'ny fitandremana izy, mandalo manao dinika manokana amin'ny pastera. Za pastera nandray antso a. Dia amin'ny pastera mieritreritra hoe ilay mpitandrina zany. Asa seigneurany pastera Audin, Georges Audin tamin'ny tany. Hoe ohatrany nandray antso ianao zany zanako.
sy ny sisa rehetra manao dinika manokanao izy tena antso mariny zany zay ny dikana voalohany manao rataratasy mihidy ny mpitandrina mihidy dia manome zay vao manolotra azy anao fanadinana tonga ny taratasy iny misy komity am'izay manivana an'iny afaka fanadinana izy lafiny akademika tsy resahiko satria iny fianarany saina iny efa mandeha ho azy ny fanadinana ny examen fa lay mahampitandrina lay antso satria ny mpitandrina FJKM maniantso ny mahampitandrina fa tsy ny formation akory formation ny lesonao menanao ny dogmatika ny etika zay rehetra omenanao fitaovana oentinao manatanteraka ny antso fa tsy ny fahaizana mampahalala zay zava-dehibe ny mahampitandrina fa ny antso fa io tsara fitsipikitsika FJKM zay nandre ny antso no ampianarina ho fanina fa tsy ny fanifanana akory ny mahampitandrina be dehibe mistody raha zay ny eritreretina dia tsara ny afataratsika fiangonana zany mba afahatsika manome toerana nireny mpitandrina iny enaka ny tokony hoe izy re avako malala fa tsy de lalana mora akory tonga amin'ny toeram-panomanana izy petraka rehefa manao fanadinana mpampianana tsy latsaky ny 10 aloha mametraka fanontaniana aminy iny anatonganao mpitandrina vintsy zay akoatr'izay ny komité antsoina hoe komité fampianarana teolojia zay izy vao mianatao mpitandrina 3, 5, 7 taona farafakeliny zavatra 3 omeny tompo hery zany tsika riavako malala aza tonony zay omeny tompo hery izika ho vavolombelona la herim-panahy herin-tsaina fahaiza manavaka faharetana mamerina atsika amin'ny finoana dia tonga vavolombelon'i Jesosy voalohany dia zao riavako malala vavolombelon'i Jesosy isika amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra mino ny Jesosy tompo sy mpamonjy isika fa nandresiny fahafatesany izy nitsangana tamin'ny maty izy manome famelan-keloka izy izay ny hitoritsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanekena ataonareo voalohany indrindra amin'ny faneken'ny mpitandrina dia hoe hitory madio ny tenin'Andriamanitra zay ampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra zay araka ny fitariany fanahy masina ary miainga amin'ny fanazavana ny sotra masina no anazavana iny sitrapon'Andriamanitra rehefa malala ny mahavavolombelona atsika dia isika mitory madio ny tenin'Andriamanitra aza mietreritra ny fiangonana fa tamin'ny andronao zao vao nisy fiangonana afa nisy foana ny fiangonana natao amin'ny testamenta taloha nisy fiangonana ary aza mietreritra hoe tamin'ny andron'i Jesosy vao nisy mpitory-teny be dehibe mpitory-teny talohan'i Jesosy azy be dehibe mpitory-teny tao amin'ny testamenta azo hery ianareo dia torio madio ny tenin'Andriamanitra mety mafy zany mangifiry zany mety ho alan'ny olona tsy maninony mety mitrango zany mety ho vao mainka tian'ny olona koa azy tsy maninony fa zany rehetrany mahavariana fa tsika mitsory vavolombelony fahamarina ny tenin'Andriamanitra fa ny faharoa malala dia hotsika manao hoe vavolombelony Jesosy tsika amin'ny fitoriana mazava ny tenin'Andriamanitra nandresy ny fahafatesany Jesosy miverina ao amin'Andriamanitra ny olona mandray famelan-kely fa ny faharoa malala dia izao tompony andraikitra amin'ny olam-piarahamonina Jesosy rehefa malala dia izao isaky ny avy mitory-teny doza izay men'ny tompo anareo zany kato fotsiny zany fa izao omeko hery anareo azo hery anareo mba hafa miafika ny olam-piarahamonina izay iainan'ny olona mampangiry firy ny olona mpianatra masety dia kamo ny mpianatra hoe Jesosy hitanao ange be dehibe ny nona be dehibe ny sahirana tsy reto ataon'ny fanjakana romanina jereny herisetra tsy milamina mihitsy ny fiarahamonina tamin'ny andron'i Jesosy io hitantsika tantaran'ilay jiolahy lay ny endahany jiolahy tamin'ny lalan'ny Jeriko iny ahitana ny fiarahamonina tamin'ny fotoana andro dia niteny ny mpianatra aminao hoe vahaorana amin'io Jesosy dia zao raisinao amin'izay ny raharaha rehetra raisinao dia vita tonga ve le fotoana mba andraisanao azy ampiasanao azy raisinao dia milamina tsisy zavatra tsy hainao zany raisinao dia milamina teo Jesosy nga zay no izy nareo no vavolombelona nareo no mandray andraikitra enao no andray andraikitra ary omeko anao ny fanahy masina hilatsaka ao aminao ny fanahy masina hiasa mahery ao anatinao ny fanahy masina dia mpandray andraikitra ianao vavolombelon'ny tompo amin'ny fifankatiavana vavolombelon'ny tompo amin'ny fitoriana ny fifankatiavana sy ny fiombonana tsy vavolombelon'ny fisarahana sanatry fa vavolombelon'ny fifankatiavana ravako malala fantatrao ny nahatonga ny jiosy ny alina ny kristianina dia izao
satria ny ery ny raisy ny fanahy masina izay nomeny ny tompo ny fiangonana tamin'ny filonan'i Jesosy dia ery manosika azy andeha hiala amin'ny toerana misy azy. Hiala amin'ny toerana misy azy. Io le teneny ingénieur moa manoloana eto satria ingénieur besa dia force centrifuge. Zany hoe rehefa nandray ny fanahy masina ianao dia izao lasa manana herim-panahy andeha hiala amin'ilay toerana amin'ilay ivo io dia andeha mivoaka makany amin'ny toerana maro samihafa. Vavahana juste zay ny azy fa ny azy centripète. Zany hoe ny olona ny taomina anatona any Jerosalema ary manakitilo ny azy zany silamo koa zany any taomina ny olona anatona ny lameka taomina ny olona hoe ity ny ivo dia taomina ny olona nakaiky ny fa vavahana kristianina tsy zany. Oza manao hoe za nandray dia za andeha any amin'ny farany tany haingana lavitra ny fitombony vavahana kristianina satria niala avy eo amin'ilay toerana nisy azy izy dia nanaiko tonga ty malaimbanty. Tsy mba karazan'olona natao hitsara ny fiarahamonitsika tsy karazan'olona natao hanameloka izay mety ho fiaina fatoritsika Jesosy vo isika ny fifankatiavana ao anatin'ny mpianakavin'ny finoana ny ahafantarana fa kristianina isika ny ahafantarana fa mpino isika dia isika mitory fifankatiavana. Raha misy olona hoy Jesosy mandray mitory ny fandresena ny fahafatesana sy ny fitiavan'Andriamanitra kanefa tsy mitory ny fifankatiavana mazava be. Ray maka Jesosy nitory teny tao tamin'ny namakivaky ny Samaria ny filazantsara dia nisy olona tsy lety lalay nitory teny Jesosy dia tezitra be sary Jaona manao hoe Jesosy tsy mety koa raha ahoana re olona roany dia tsy miaino anao ao fa datsahanay varatra. Ozy apôstôly amin'io teny ao fa datsahanay varatra fa tsy mety dia hoe Jesosy hoe tsy zany miavako malala ny fahefana nomeny Andriamanitra atsika ny tenin'Andriamanitra ny fahefana nomeny ny fanahy masina atsika dia tsy hery mamotika akory alaka nin'olona iny beba zana ndray ny fanahy masina fa mbola tsy afaka ihany lolopoko amin'ny olona iny mibeba. Za manana ny fanahy masina kanefa zao raha lanitra idirana iny tsy idirako. Misy kristianina dia manao an'izany zany misy kristianina manao an'izany. Miavako malalo amin'ny beba. Hoy Paoly amin'ny Galatiana toko 5 fa ny voankazo karpos au singulier izy fa ny voankazo ny fanahy dia fitiavana. Sy ny vokatsika manao zay vokatra fa vokatra manao zany mangazo sonjo inona koa lefa sosole lefa zavatra sosole idy tsy voankazo fanahy lay fa ny voankazo ny fanahy au singulier izy tokana ihany dia fitiavana. Dia vavolombelona fifankatiavana zay dia mahatonga mahafinaritra re misy atsika avany amin'ny toerana maro samihafa mariky ny fifankatiavana. Avako malalo mahere zary azo hery ianao fa nomeny ny tompo hery ianao mandehana vavolombelona ary toerana rehetra zay ny raha anao naiza naiza tireo ny tenin'Andriamanitra atreo amin'ny finoana zay olona omeny ny tompo atrehinao aza tsara ina ny olona tonga koa mangataka lava tonga koa fadiran'ovana tonga koa tsy miasa atreo amin'ny fitiavana sy ny finoana zay eo andaonao matoa averan'Andriamanitra andala eo aminao zakanao zay. Ary fahatelo mandehana amin'ny fitiavana vavolombelon'ny tompo amin'ny fitiavana ivavaka mangintsika riavana eto Andriamanitra eto Jesosy zay naniraka anao vavolombelona dia mangatahany ny tompo ampitoera ty anatoko ny fanahinao masina ataovy mitoetra ty anatoko ny fanahinao masina atakarako ny sitraponao mba havavolombelona hitoerako amin'ny fahamasinana trano. Ivavaka mangentsika dia atao amin'ny tompo ny fanirinao ny fikasanao mba ho vavolombelon'ny tompo hatrany amin'ny farany tany azy ianao. Ivavaka mangentsika anatin'izao fianjava-maneno mahazatra na reo eto malaimbanty zao.
Pakevitra ny rafitry ny fiangonana FJKM Manontolo ary dia mia amin'izao fotoana anokanana ho mpitandrina n'Andriamatora Arolay Joelina Andrianina nomenjanahary mivady izao isika. Miloha ny risoana amin'izany driavako malala dia ataontsika ny andiny voalohany any amin'ny rafavalo amin'ny roapolo sy efajato reko izao ry tompo izany antsonao. Andiny ny voalohany any dia orin'izay tarika antsika amin'ny vavaka ny filohan'ny sondatartany na ny président synodaly aty atoerana. Atokanao amin'ny fanontolo ary ny fiangonany no iray manam-pateraka zany fanokanana izany koa aoka ny afaka ala hoenotsika misy ohatra masina zay iorenany izao fanokanana mpitandrina izao ary feno izy ka ny famaly hoe masina Jehova tompony maro endrika ny voninay ny tany rehetra dia niorooro ny fanambaniny tokoa nanolo ny feon'ireo nanaratra ny feony ary feno setroka ny trano
dia hoy izany lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no itoerako fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko dia nanidina nanatinahy ny serafima anankiray nitondra vaina fiteny an-tanana izay nalainy tamin'ny tandra avy tao amin'ny alitara ary natehiny ny vavako izany ka ho izy indro efa nitehika tamin'ny molotra ao io ka dia afaka neloka ao vo avela ny fahotanao ary nandreny feon'ny tompo amanao hoe iza no irahiko ary iza no andeha hirakay dia hoy izaho ety aho iraho ko amin'izany ry rahalahy mangataka anao zahay mba hanambara ny fanekeny mahampitandrina anao eto anatrehan'ny tompo eto anatrehan'ny fiangonana ary eto anatrehanay rehetra izay vavolombelona ny fanekena izany eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao raharolay Joely nandrianandrianina nomenjanahary antsoina hoe Beza dia manamafy sy manaiky fa hanambara madio ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny soratra masina eo ambany fitarian'ny fanahy masina hitantana sy hanolotra amin'ny fahamarinana ny sakramentan'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo amin'izay fotoana ilan'izany anatanteraka amin'ny jopo sy amin'ny mpifaliana ny fandavorariana ny fanompo-pivavahana isan'alahady sy amin'ny fotoana anaovana izany andra izay rehetra mety ambaran'ny olona amiko mba hanafaketana ny fieritreretany ka tambava tsy laza izany na amin'iza na amin'iza hanome fampaherezana sy ny tsodrano ilainy miny na amin'ny andro mahory azy na amin'ny andro mahafaly azy hanao zava-dehibe ny fitaomana sy ny fitaizana ny maro ho an'i Jesosy Kristy mpamonjy indrindra fa ny tanora sy ny ankizy hiezaka arak'izay azoko atao hiaro ny firaisan'ny fiangonana izay tena ny Kristy eto an-tany tsy ho simba ka hanaja sy hankatony foto-dalàna sy ny fitsipiky ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manamafy sy manaiky aho fa hijanona sy toetra ho mpitandrina FJKM Matrany ny tompo hanampy ahy tanterahako izany rehetra izany amen nandrehanao ny tompo izy ny miantso anao ampahery anao nana ny fanahiny izy atanteranao zany fanekena sy voady izy hitsangana isika fiangonana rahalay joelina andrianandrianina nomenjanahary noho izany fanekena nataonao izany dia araka ny fanaon'ny fiangonana hatramin'ny voalohany dia amin'ny anarana izay zanaka ny fanamasina no manokanana ianao amin'ny fametrahan-tanana sy hanolorana ianao araka sy hanamafisana ny fahefana fa amin'ny adidy rehetra mahampitandrina anao mahereza sy mahatanjaka aza matahotra namivady fa momba anao Jesosy Kristy tompo zay efa nifidy sy naniraka anao amen isakana ary mpanompony Jesosy Kristy tompontsika ary ianao raha matovady ianao Ramilson Andriananjaina Ravo efa nampiraisin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vadinao ianao amin'ny fanambadiana kristianina ary miombona anjara famponamina dia mampahery ianao zahay mandray tanana anao zahay sady mitsodrano anao hanampy anao hatramin'ny vadinao ane ianao aefa be mandrakariva miasan'ny tompo anaro azy tsy vita tsara homoetoka ny malemy say ampaherezo a ireraka mandefera ny rehetra rehetra ary ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana ny fanahy ny farana sy ny fahatahorana ny Jehova hitoetra sy asa mahery eo aminao
mivavaka ho anareo mivady izay fiangonana amin'ny alalan'ny filohan'ny fampirizana tany. Mivavaka isika mankasitraka anao Andriamanitra ray malalo ny amin'ity fotoana sarobidy ity. Nafahany mpanomponao nanao fanekena tapabe maso ny amin'ny anatanterahany amin'ny zoto sy ny fifaliana, ny amin'ny asa mampitandrina azy izay ny fitiananao sy ny antsonao azy. Iroko tambarano pistisy ary midirana tsy misy fandrimpahalemana no anambarany ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy empahireso taino izy ireo atanteraka ny asa ary tsy vita maha-olombelona fotsiny zany vahoaka ny fanahy masina araka ny fanambarateo hiasa betsaka ho anatiny ka hitsoro vavolombelona amin'ny teny tsy ny asa izy mandram-piala ity mankasitraka Andriamanitra. Amen. Amen. Teraka ny fiangonana. Amin'ny alalan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manontolo raha fianakavian'ny Efitsekema amin'ny alalan'ny filohan'ny Efitsekema dia matory irako dia mahazo mpitandrina dia raha badana mivady izay ary manolotra nareo ny taratasy fanamarinana ny maha tandrina vita fankana ny zanak'olona hamitiorany taratasy ity dia mandeana ka mitenena. Vakinanao ny taratasy fanamarinana fa tandrina vatokana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ianao ho vakiny ny filoha synodary zany ary atolotray tananao zay ao anatin'izany koa no hanolorana ny baiboly izay tenin'Andriamanitra hotorianao hoentinao sady hitondranao aby mampivakina ny antso izay nitsona anareo mivady. Atolotray ny baiboly, atolotray ny sertifika. Velo zany dia hovakinay ny baiboly manontolo ianao no mamaky azy fa sertifika Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fanokanana mpitandrina dia hoy ny fanahy masina atokalo aby Barnabasy sy Saoly mpanao ny asa efa nentsoko azy raha Joelina Andrenandrianina no menjanahary teraka tamin'ny 7 Aogositra 770 tao Antsirabe na vita ny fianarana ho mpitandrina tao amin'ny fakulte teolojia Ambaminakanga fotoana nidirana sy ny voana 112 hatramin'ny 112 izy dia nandray fanokanana ho mpitandrina ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara Efitsekema anio sabotsy 13 Febroary 2022 tao amin'ny fiangonana Efitsekema Malaimbandy. Ny nanatanteraka ny fanokanana dia ireo mpanompon'Andriamanitra ireto Nakotona valo na maoly mpitandrina Elektra Foibe, Nakotona Sofilibera mpitandrina Président Synodale, Rahery Mamonjy Selzavy Alfred mpitandrina filohan'ny fifampi ato amin'ny Synodam-Paritany. Manao sonia ny natokana sy ny mpanokana rehefa nanao ireo fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ny mpitandrina. Manolotranao zany adora anisy ela ihany fa melony iaravanao satria tafiditra ao anatin'ny corps pastoral ianao dia andray anao ny corps pastoral ny fatokana mpitandrina rehetra izay tsopiteny eto fa melo zany dia ndeha havana iombonitsika mihira fa telo ny valopolosoroana zao nao tika zany raha telo valopolosoroana zaty zany aina andiny voalohany ataontsika fiangonana zao no tsika telo valopolosoroana zany andiny voalohany ataontsika fiangonana ary ny andiny fahadimy ataonareo mivady. Nandiny voalohany ataontsika fiangonana hanavaozantsika fanoloran-tena izay mpitandrina rehetra voatokana dia mahatsiaro ny fotoanana karanay ary manavaoza fanekeny zany ao am-po ao anatin'izao ira izao ira fa telo valopolo sy roanjato
andiny voalohany ataon'ny fiangonana sy mpitarina voatokana rehetra andiny fadiko isary ataonareo andrainao anatin'ny corps pastoral zay ary dia mihira fa valombalopolo sy roanjato no ataon'ny fiangonana dia andehanatona ireo mpitandrina rehetra zay voatokany eto ianareo na ialolana ny arina mandray tanana azy reo efa nanao zay izy dia raisinareo nyvalotany no mariky ny fandraisana anareo anatin'izany fianakavia le mpitandrina voatokana ao anatin'ny sahany eritsekema zany ira valombalopolo sy roanjato andininy voalohany raha ohatra ka tsy vita amin'ny fandraisan-tanana dia tohizatsika amin'ny andininy faharo raha vita ny andininy voalohany any ny farany iano